Sehatry ny asa tanana kosa isy amin'ireo akora fototra ilaina amin'ny asa tanana no ahina tsy hisy intsony eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Raha izay ny nambarany avy eo anivon'ny vatana ny vondron'ny asa tanana Analamanga. Iray amin'ireo akora ahina tsy hisy intsony ohatra raha ny fanazavana izy ireo ny rofia, eo ihany koa ny tandrokomby. Ahina tsy anana akora ampiasaina intsony Madagasikara tsoatsy raha tsy misy ny fiarovana ny akora, ny fametrahana fandaran'asa ahafahana mampaharitra ny akora, hoy ireo mpanao asa tanana mivondrona eo anivon'ny vata na ny vondron'ny asa tanana Analamanga. Ny antso ny tompona andraikitra voakasika mba hisiny ny fandraisana andraikitra mahakasika izany izy ireo. Manaikitra zany zahay amin'izao fotoana, manaikitra sehatra rehetra mihitsy misy eto Madagasikara zany hoe tandremo fa tsoatsy tsy anana akora ho ampiasaina intsony ny mpanao asa tanana eto Madagasikara. Ka noho izany ilaina maika dia maika ny fepetra apetraka amin'ny sehatra sy ny ambaratonga rehetra mihitsy iarovana ny akora misy. Voalohany aloha, faharoa ahafahana mampaharitra n'izay akora izay. Ireo akora azo avy amin'ny biby no isan'ny maro anisa amin'ny roahina ho lany tamingana eto Madagasikara. Tsisy avavato ny lafia. Zay zany zao dia tena hita hoe raha raisina andreo dibera marina ny onga, ny voay, zany ny zavatra tena izy amanahirana. Ny hazo moa tsy tenenina tsony ny bois de rose fa dia atao zala business ny amfitadavam-bolony. Tsy avazany lafia, ahondrana borito. Zay zany ny zava-misy amizao, zay mamana anay mahatonga ny zavatra zao. Isan'ny sosokevitra natolotra izy ireo ihany koa moa nisy ny fanavaozana lalàna amin'ny feno asa tanana izay efa nasiam-panavaozana farany tamin'ny taona 1770. Misedra olana amin'ny fisian'ireo mpamokatra otsika ihany koa ireo mpanao asa tanana. Vokatra ny famaroana ireo ao anatin'ny sehatrany tsy manara-dalàna izay mitotaly roa tapitrisa amin'izao fotoana izao araka nambarany sindikana mpanao asa tanana malagasy. Nanatanteraka fivoriana ho omaly tontolo andro teto amin'ny trano be ny varotra sy ny indostria Antaninarenina ny vata izay ahitana mpanao asa tanana sy ireo ministera sokajy voakasika ny asa tanana. Ny tsinjara voameran-telo izy ireo tamin'izany dia ny voamera ny famoronana sy ny akora, voamera ny famoronana sy ny fiarovana ny zon'ny mpamorona ary ny famoronana tsena.